ampifaliana riavana malalana zontsika miona toy izao indray iay ny tenin'Andriamanitra ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ary ho sakafom-panao anao koa amin'ity tontolo andro men'ny tompo anao ity. Ho aminareo zay olom-boafidy araka amin'ny fahalalana rahateo, izay n'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinana amin'ny fanahy, ho amin'ny fanarahana sy ny famafazan-drahan'i Jesosy Kristy, ampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Alakamisy 3 oktobra 2022 ibanjenantsika lohahevitra hoe miavao ao amin'ny tompo mpino, andeha riavana sy dera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra, ao tanàn'Andriamanitra tsika tendrombohany masina, avo mahafinaritra fifalian'ny tany rehetra ny tendrombohitra ziona eo amin'ny ilany avaratra, tanànan'ny mpanjaka lehibe, Andriamanitra ao an-tranon'andrinao dia nanao izay ahafantarana azy ho fiarovana avo. Amen. Miantsoanao maiasao any firenena eto izay rehetra azonao atao iantrao rehefa te maonena ilanao anaso ho fanilotoko sy tarikeo ano milanierinao sy ny fitiavanao bahanarindray izay tsy mety atriza miantsoanao ampitraka ireo izay manahy tebiteby isan'andro isan'andro izao no mandreraka fo sy fanahy milatoky aminao azavana vaovao aza elaianao mitorio teniso mampifalifaly fo Jesu mampianome le fiadanambe Jesu tompo indreto izahay fa manoina ilay antsonao ianao no pitarika tena mahay aminyasakasana atao mavita mazoto amin'ny asaso azakiry mijoro hoanirena manao noantony avelomanao sasamiandrianao tinosindrasanao Ivavaka isika. Ry Jehovah Tompon'Andriamanitra io, Andriamanitra manavao ianao, ary mitarika sy mahay mampiaiky ny olonao ny famonjena ataonao no ny serinao tsy hay tohainy. Midera sy mankalaza narinao masina izay Tompo anao izany rehetra izany. Satria mendrika anao loatra izany no ny fitiavanao anay, ary dia mivavaka aminao. Tompo, manoloana ny fahalemena izany indrindra dia mangataka ny famindramponao izay. Mamindrafo aminay ary mamela andelikay. Afao izay, fa ny fananao masina izay, hanazavanay amin'ny fanambaran'ny teninao sy ny vakiana taminay. Amantaranay ny sitraponao Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny ofinaina ho antsika amin'ity an'ity ravana malala dia hitanao ny epistily faharoa soratan'i Paoly amin'ny Korintiana. Korintiana faharoa toko 5, ny 9:9 ka hatramin'ny 10:10. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Koa dia tsy malala olona intsony araka ny nofo isika. Enina dia nafantatra an'i Kristy araka ny nofo azy isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indray fa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy, sady nomeny anay ny fanompoana fampihavanana. Dia izao,
Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahatsoany ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ao aminao ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Mofinaina vakina tamintsika teo ry havana, ka enitsika ny Korintianina faharoa toko 5:9-10 dia milaza na raha tamin'ny Paoly apôstôly ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny olona mino an Jesosy. Koa ny olona ao amin'ny Kristy dia izao manana fiainam-baovao, manana fiainam-baovao. Dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, ndreo fa tonga vaovao ireo. Araka amin'ny Paoly apôstôly ry havana malala, ny olona ao amin'ny Kristy dia olona manana fiombonana lalina amin'ny Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoana, ny nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty. Izany finoanan'i Jesosy Kristy izany no mitarika ao amin'ny fiainam-baovao. Araka izany, ny olom-baovao amin'ny Kristy dia olona efa maty tamin'ny ota sy ny fahotana ary niarana tsangana tamin'ny fiainam-baovao amin'ny Kristy. Noho izany, tsy ny ota intsony no mibaiko ny kristianina, izay olom-baovao amin'ny Kristy, fa ny serin'ny fitsanganana amin'ny maty. Zava-dehibe izany ry havana. Aiza ianao mandray izany ampinoana satria manavao anao izany. Ny olona ao amin'ny Kristy ihany koa ry havana dia izao vita fihavanana amin'Andriamanitra. Toy ny 9:20. Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy ka sy nanisany fahatsoany. Jesosy Kristy ry havana no lalana tokana azona fampihavanana sy famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Lasa tonga fampihavanana ny samy mpino ihany koa Jesosy Kristy. Noho izany, ny olona rehetra nandray fampihavanana taon'i Kristy dia voavela heloka. Jesosy Kristy no fiandohana sy fiafarahan'ny fampihavanana izao tontolo izao amin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany. Ka ny filazantsara dia ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana dia nanana sanda tsy mety tapitra hanafoana ny fahatezen'Andriamanitra tokony hiatra amintsika. Ka noho izany minoa ny filazantsara, raiso ny tenin'Andriamanitra ianao izay olona ao amin'ny Kristy satria hanana fiainam-baovao ianao ary vita fihavanana amin'Andriamanitra mandrakizay. Amen. Dia vavaka isika. Tompo misaotra no mofinaina nomenao izay milaza ny amin'izay olona ao amin'ny Kristy, izay lazaina fa manana fiainam-baovao tokoa ary manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary indrindra vita fihavanana amin'Andriamanitra. Tompo, mamelaka manokana ny tokantranonay aminao izahay, ho tarihinao sy havozinao isan'andro koa. Ankelinao no miara-manapaka sy mandidy aminay ary hanapahefana amin'izany isehon'ny famonjenao fa Andriamanitra tianay rehetra ianao ary dia mba ny fahasoavanao hatrany izay. Tahoy Tompo ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka nasitranareo marary mila ny fivavakay. Ampairezanao ireo manamanjo, anohanao ireo marifisokiolona sy sahirana. Hitahinao ny fiazakazahanay satria ampy mizara mantsy ny fahasoavanao ka izay mamelaka izany am-pelantananao mba ny fitahinao na ny fianarana na ny asa mba ny fitantananao. Tahoy Tompo ny firenenay ka hiasa mahery ny fananao masina ireo tompon'araki-panjakana sy ny vahoaka malagasy rehetra hanana fanatretena amin'ny zavatra rehetra. Ny vavakay dia tao anaran'i Jesosy Kristy mpanafitra sy mpamonjy anay izay nampianatra koa ny vavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry havana nitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. I Jehovah ampiaranao, Jehovah mifialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mamela anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaranao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fananao izy. Jehovah hiaranao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.